amintsika mandrakarivany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Salamo no andeha akantsika afatra amin'ity anio ty. Salamo faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Salamo fahafito, Salamo faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Zany no akantsika afatra amin'ity anio ty. Raha jerena ry havana ny hodidin'ity texte ity, hoe soratra masina ity dia naditry ny mpitondra, ny mpanjaka tamin'ny andro zany naditra. Izany no voasoratra amin'ity toko ty ihany amin'ny andininy faharoa zao voasoratra. Ny mpanjakan'ny tany nitsanga ary ny mpanapaka miara-mioko anohitra Andriamanitra. Zany hoe hiady amin'Andriamanitra mihitsy. Zany no zava-nisy tamin'izany andro zany. Ary oka ho tosantsika ny famatorana, zany hoe anapaka le fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany no ataon'reto mpanjaka reto sy mpanapaka tamin'izany andro zany. Ka hariantsika hiala amintsika ny famehezana. Amin'ny andininy faharoa fahatelo no ahitantsika zay zavatra zay, tena hoe tsy ny raharahan'Andriamanitra mihitsy, ary tena anapaka le fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Zany no zavatra nisy. De manoloana an'izay toe-javatra zay, tsy nipetra-potsiny Andriamanitra, fa ino nataon'Andriamanitra? Apetrako izy ny mpanjako. Amin'ny andininy fahaenina, izaho kosa nanendry ny mpanjakako. Zany nataon'Andriamanitra manoloana an'ireny disadisa sy ditran'ny mpitondra sy ny mpanjaka tamin'ny andro zany, efa tsy nanaraka n'Andriamanitra, nanohitra n'Andriamanitra, hiady amin'Andriamanitra, izaho izy anangana ny mpanjaka. Zany nataony Andriamanitra. Zany hoe manorona ny fanjakany ety an-tany Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Ary izy io ry havana malala tena zava-dehibe tokoa io fanjakan'Andriamanitra, raha io fotorany ny asa misoana nataon'i Jesosy Kristy teto an-tany. Satria na i Jaona aza vao nanomboky ny asany izy ahoana nataony? Mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga koa Jesosy rehefa hanomboka ny asany izy, ino zavatra nyteneny? Mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe fototro mihitsy izy lay fanjakan'Andriamanitra. De zay zany le apetrak'Andriamanitra amin'ity tany ity. Andriamanitra ke mba mametraka ny fanjakany amin'ity tany iainantsika ity. Fa izy kosa ry havana malala tena sarotra diny ahoana mary inona momba an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Sarotra diny satria miova hatramin'ny mpianatra Jesosy raha tsy nde nahazo azy tsara, manontany foana izy. Sarotra be mahakasika zany fanjakan'Andriamanitra satria misy fotoana Jesosy miteny hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Midika zany fa mbola tsy tonga. Fa misy fotoana koa izy eo anivona reny fanjakan'Andriamanitra. Dika zay efa anivontsika dia sarotra diniana zany fanjakan'Andriamanitra. Fa ny zavatra fantatra kosa, misy fandraisana kely amin'ny fitondram-panjakana amin'ity tany ity ihany, ilay fanjakan'Andriamanitra misy amin'ity tany ity. Misy ny mpitondra, misy lalàna mifehy, misy ny velaran-tany na ny territoire izay anjakana, ary misy ihany koa ny vahoaka ientiny. Ny mpitondra tsy iza fa Andriamanitra, izy no manjaka, izy no maneho ny fahefana amin'ity tany ity. Ary ny velaran-tany ientiny dia ambarana amin'ny andininy fahavalo eran-tany, tsy hoe hita Madagasikara ihany na amin'ny faritra hafa, fa izao tontolo izao zany fehezin'Andriamanitra. Ary misy ihany koa ny lalàm-panorenana, izay zany ange didy folo lalàm-panorenan'Andriamanitra amiezana ilay fanjakana hoentiny. Ary misy ihany koa ny vahoaka hoentiny. Izany vahoaka hoentiny zany tsy izy akory fa ianareo, isika izay hoentin'Andriamanitra, fehezina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary zany indrindra no hidirantsika lalina
amin'ity soratra masina ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no andeha idolirantsika amin'ity soratra masina. Ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany, ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra mihitsy. Tonga zanak'Andriamanitra mihitsy zany vahoaka n'Andriamanitra. Amin'ny andininy 7 zao ny voalaza. Hilaza zava-boatendry aho, Jehova nilaza tamiko hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany. To manondro an Jesosy Kristy ty soratra masina satria tamin'ny fotoana nanaovana batisa an Jesosy, ohatr'izao ihany no soratra masina ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy hoe ity no zanako malalako izay sitrako. To manondro ihany hoe i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Kay zan'Andriamanitra lefa anorina ny fanjakana dia niteraka mpanjaka vaovao. Iza ilay mpanjaka vaovao? Jesosy. Izy ilay nankalazaintsika voateo tamin'ny alana krismasy. Izy ilay mpanjaka vaovao voateraka. Dia Jesosy zany. Dia izy no mpanjakantsika niteraka. Fa kosa ilay voambolana hoe nateraka na hoe zanaka dia maneho fitiavana ary maneho ihany koa izany fa mandova an'Andriamanitra. Izany hoe fanjakana, mandova ilay fanjakana zany Jesosy Kristy, mandova ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia izy no mitondra. Fa rehefa dinintsika lalina ary zany dia vita batisa Jesosy, zay vao nilazan'Andriamanitra hoe zanako ty. Dia izany hoe ilay zanak'Andriamanitra zany raha dinihana mipoitra avy amin'ny alalan'ny fiterahana. Ny batisa mahazavantsika tsara, fantatsika tsara fa fiterahana indray. Dia izao hoe amin'ny alalan'ny fiterahana no hipoiran'izany zanak'Andriamanitra zany hoe nateraka indray. Zany no tonga zanak'Andriamanitra. Ary hoe tsika hoe vita batisa daholo. Ilay batisa zany dia manambara fa zanak'Andriamanitra isika, nateraka Andriamanitra, miseho amin'ny fiterahana. Dia zany zany ilazana amintsika hoe zanaka Andriamanitra isika. Mandova ilay fanjakana, fanjakan'Andriamanitra izay inambara. Eto amin'ity tany ity dia efa manjaka izany fanjakan'Andriamanitra. Efa misy amin'ny tany ienantsika ty izany fanjakan'Andriamanitra izany. Mivelatra eran'ny tany. Dia ny didy 10 no ameheza. Ary isika kristianina no fehezina, no miaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izany hoe isika izay nateraka Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra, no miaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra. Ary ny tombony amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany efa misandratra ilay fiainana mandrakizay manomboka ety ambony tany. Izany no mampiavaka ny azy dia tsy misy fahafatesana, tsy misy fahafatesana fa mandrakizay. Eny na dia ho faty aratsika dia hitsangana indray ary tsy maty tsony mandrakizay. Izany ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia ny ety an-tanatsika efa miaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny batisa izay manambara ny fahaterantsika. Zany hoe manambara fa zanak'Andriamanitra tsika, nateraka Andriamanitra tsika. Ny soratra masina manambara izay nandray azy dia nomeny hery ka tonga zanak'Andriamanitra. Ilay batisa dia manambara fibebahana. Ary ilay fibebahana ilay teny Jesosy, mibeba ianareo fa efankaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Va raha vita ankamaroantsika rehefa vita batisa daholo dika zany ange efa isan'ny fanjakan'Andriamanitra. Miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia manova ilay fiainana. Fa mafiso ny fibebahantsika. Alahady ny fiantsona androany ry havana ho an'izay mbola tsy vita batisa dia antsona mba hirotsaka amin'izany. Hirotsaka ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Dia ny faharoa, ny vahoaka ny zanak'Andriamanitra dia mandova ny fiainana. Zao no voasoratra amin'ny andininy 9. Mangataha amiko dia omeko lova
dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny fandrarintany ho fanananao. Ho torotoronao amin'ny temby izy toy ny famaky vilany tany no mamontsamontsananao azy. Izany no voasoratra. Izany hoe eto homena ny lovanao ny jentilisa. Izany hoe homena hanaiky an Jesosy Kristy ny jentilisa. Iza moa ny jentilisa? Amin'ny andro ankehitriny mieritreritra isika fa le olona tsy mivavaka ny jentilisa. Diso zany. Fa tamin'ny andro zany ny jentilisa dia olona tsy jiosy. Zany natao hoe jentilisa. Atsika reto mazava tsara fa tsy ao anatin'ny jiosy akory. Fa zany hoe isan'ny jentilisa ny ova fo. Zany hoe tsika rehetrarehetra magnino? Omena an Jesosy. Omena an Jesosy. Anaiky an Jesosy zany dikany hoe omena ny lovanao ny jentilisa. Zany dikan'izany. Ary nambarany mazava ny itembio izy no amehezanao. Zany hoe le itembio manambara ilay rariny sy fahamarinany zay hoentin'Andriamanitra mamehy ny fitondrany le ao anatin'ny fanjakana. Ambarany mazava tsara le hevitra hoe vilantany. Zany hoe le vilantany ange raha mbola vaovao izy manino mora simba kely, tsy azo kapohana fa mora vaky, dia apetraka milamina tsara, tsy azo kasiana. Fa le vilantany tsy vita tsara, ohatra hoe ratsy forme, dia manino potehana indray aloha mba hakana le endriky vaovao. Zany ange le hoe jentilisa omena ny lovanao dikan'izany isika rehetrarehetra ireo na tsara na ratsy manino olova an Jesosy Kristy. Natao olova an Jesosy Kristy ary zany lay fiainana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ilay fiainana manomboka ety ambony tany dia ilay fiainana mandrakizay santariny ety an-tany, ilay olova an Jesosy Kristy izany mandova zany fiainana izany. Omena ny lova an Jesosy Kristy isika. Zany hoe tsika zany na tsara na ratsy antsona amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary zany ange mahatonga Jesosy Kristy miteny hoe hoy izy hoe ny zavatra avy ivelany miditra ao anaty dia tsy mahaloto ny tenana. Marina fa resaka sakafo no resahana amin'izay, fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ny jentilisa zay heverina fa mpanota, heverina fa maloto miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy manino, tsy maloto ary vao maika mampandroso azy satria mitombo ny isan'izany fanjakan'Andriamanitra. Fa kosa le fariseo re mpanoradalàna heverina fa efa tafiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, kanefa kosa mivoaka satria manino tsy manaiky an Jesosy Kristy, mpanjaka io izy. Zany zany heverina fa avy ao anaty mivoaka ivelany manino izy? Mandoto ny tena satria manaratsy an Jesosy Kristy, manaratsy ilay fanjakan'Andriamanitra. Fa itsika kosa izay efa nasaina ny jentilisa andova izany fanjakan'Andriamanitra izany, dia izany no zava-dehibe amintsika le jentilisa. Dia aza manameloka ny tenanao ianao, aza mihevy tena hoe zao ve nataoko dia ho tian'Andriamanitra mba handova n'izany fanjakana zany ve? Mivelatra ho antsika, nomena atsika, omena an Jesosy Kristy atsika olovany andova izany jentilisa. Raha hoe nomena an Jesosy Kristy tsika nge, dikan'izany efa ao anatin'ny fanjakany mandova lay fanjakana, mandova lay fiainana manomboka ety ambony tany tsika, mandova zany fiainana zany ary mitohy na dia ho faty ary dia hitsangana indray ary tsy maty tsony mandrak'izay toria. Dikan'izany ilay takiny amintsika no tsy maintsy ataontsika. Ahoana izy mibeba ianareo fa efa ankaiky ny fanjakana, fibebahany zany takiny amintsika, andovany zany fiaina zany, dia hamafiso tsara ny fibebahantsika mba handovantsika lay fiainana mandrakizay. Ary zany no tanjony amin'ity fivavahana ataontsika ity. Miditra amin'ny tapany fahatelo sahady isika. Ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra dia manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra. Zao voasoratra amin'ny 1:12 sy 2:12. Manompo an Jehova amin'ny fahatahorana
ary mifalia amin'ny fahangovitana manoroa ny zanaka fandrao ho tezitra izy ka ho very eny andalana ianareo. Izany no voasoratra hoe manompoa an Jehovah Andriamanitra. Izany koa isany takina amin'ny vahoaka miaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny hoe manompo amin'ny teny Hebreo tsy mitovy ny nandikan'ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha. Ny hevitra hoe manompo, ny manompo aty amin'ny testamenta vaovao, testamenta taloha dia midika asan'Andriamanitra, za hoe manambara mazotoa manao ny asan'Andriamanitra. Izany no tokony iainantsika ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra, mazoto amin'ny asan'Andriamanitra, mivelatra zany asan'Andriamanitra izany. Fanao kosa mandresa anjara zay tandrifanao, dia indrindra ny fototra zany asan'Andriamanitra zany dia ny fitoliana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy ankanavaka. Izany ny fotorany izany asan'Andriamanitra izany, dia mandresa anjara ianao amin'izany asan'Andriamanitra izany. Na ato am-piangonana ary dia fahitana izany asan'Andriamanitra zany, dia mandresa anjara anao amin'ny maha olony fanjakan'Andriamanitra anao. Dikan'izany ry havana, ambarany amin'ny andininy 12, manompoa, manoroa any zanaka ianao, manoroha ny zanaka. Izany hoe ny zanaka izay ambara eto dia ilay mpanjaka dia ilay Jesosy Kristy. Manoroha izay manambara tiavo ilay mpanjaka dia Jesosy Kristy, manoroha azy, manambara fifankatiavana, fitiavanao an Jesosy Kristy, tahaka nanorohana an'ilay vehivavy nanoroka ny tongotra ary namafa ny tongony tamin'ny volony sy ranomaso. Izany no fanoroana, tena maneho fitiavana an Jesosy Kristy izany. Fa aza manao fanoroan'i Jodasy, izay fanoroana mifono famadiana vady, izany hoe miatsara velatsia. Ary zanaka ilay ambarany amin'ny filazantsara amin'ny Matio ary, mody hoe mipetraka amin'ny fipetrahana aloha, zanaka ory tsisy idiran'ilay fipetrahana aloha eto amin'ny fiangonana, dikan'izany fa hoe reto zalahy reto fariseo reto mody hoe manasa an Jesosy ampianatra ho anatin'ny tempoly. Tsy hoe izy liana ilay fampianarana no antony anasana an Jesosy, fa anina amandrika an Jesosy. Asena izy ampianatra, dia eo izy mijery, dia asina anasitrana ve izy amin'ireo olona tsy salama re sa tsy anasitrana? Raha vao manasitrana tonga dia sambora. Izany no atao hoe amandrim-pandrika an Jesosy, izany no antony anasany Jesosy. Dia tandremo so voafitaka ny tany zay manasa an Jesosy, Jesosy midira ato anatiko, kanefa kosa amandrim-pandrika an Jesosy na hoe anafinafenana ilay toetra ratsy, izany no andraisanao an Jesosy Kristy, na hoe fiatsaram-velatsia, tsy amin'ny fitiavana tahaka ny fanoroana nataon'i Jodasy, tsy izy zany ry havana malala, fa amin'ny fitiavana no anoroana an Jesosy, tahaka nanoroana ilay vehivavy izay namafa ny tongony Jesosy tamin'ny volony sy nanasa izany tamin'ny ranomaso, maneho fitiavana izany. Dia izy mo efa tiantsika taloha antsika, taloha, fa itsika kosa mila manino? Mila mamaly fitiavana ho azy isika, manompo azy, manao ny asany. Izany no takina izay vahoaka n'Andriamanitra miaina ao anatin'ny zanafatra telo ry havana malala no nambarantsika tamin'ity androany ity. Andriamanitra kay efa mametraka ny fanjakana amin'ity tany ity, mametraka ny fanjakana ary tsy voafetra fa eran'izao tontolo izao ny famehezana. Dia Jesosy Kristy manjaka amin'ny alalan'ny fanahy masina, na dia tsy hita maso arantsika, fa ny fanahy masina zay efa tonga tamin'ny andron'ny Pentekosta dia manohy ny asan'i Jesosy Kristy. Izany hoe mitovy amin'ny asan'i Jesosy Kristy fony izy tetỳ ambony tany no asana amin'ny andro ankehitriny izao, dia ny fanamparana ny fahefany amin'ity tany iainantsika ity. Dia isika kosa izay
vahoaka n'Andriamanitra matoa tonga azo an-tranon'Andriamanitra zany, tonga zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova ny dikan'izany, mandova ny fanjakan'Andriamanitra, mandova miaraka amin'ny Jesosy Kristy, dia mandova ilay fiainana isika, ary dikan'izany dia mazotoa miasa n'Andriamanitra, dia ny ety an-tany dia mazotoa amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara sy fanehoana ny asa fiantrana rehetra, dia aseho izany manomboko amin'ny fiainana ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindra ny farany kanefa tsy kely dia mafiso ny fibebahanao, fialana amin'ny toetaratsy taloha, ny fandraisana amin'ny Jesosy Kristy ho mpamonjy, izany no atao hoe mibebaka, dia izany no mandova ilay fiainana, mandova ilay miaina ao anatiny fanjakan'Andriamanitra, dia ho an'Andriamanitra rery ry havana malala ny voninahitra ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.